Vahintsika manaraka efa miaraka amintsika eto ihany izy tonga dia mino fa fahitantsika any atokantrano any Lilou Ravel. Arany sur Facebook fa Ravel Jaune le tena anarany iza moa azafady iza moa Ravel Manatsoa eny efa tovitovy ihany efa atao le Ravel fa zany hoe hafa misy kosa aloha le anteneniko teo araka nefa fahitantsika azy any atokantrano any tovovavy tsara tarehy dia tsara tarehy tsara volo dia tsara volo araka izany ny fahalalan'ny mpanao Facebook anazy dia fanaovana maquillage tena mana-talenta manokana mihitsy Lilou amin'izay sehatra izay dia io izy nentina eto aminareo amaly an'izay etaetanareo any an-trano any tonga angamba dia fantaniko voalohany hoe Lilou ve nianatra nanao maquillage? Tena koa tsy nianatra hoe tany am-pianarana fa autodidacte zany hoe pratique sy azo lazaina hoe nianatra ihany satria nianatra fa sur internet zany dia nanao recherche be da be dia auto pratique zany hoe tenako fonafonany ihany no nanaovako pratique hatrizay dia nanomboka teo amin'ny firy taona teo zao ianao no tonga saina hoe ohatrany dia asiako zavatra ny tarehako tarehako raha olona mahafantatra anahy efa taloha zao dia mahalala tsara hoe ohatrany ahoana ny etan'ny tarehako taloha zany hoe tena be imperfection be zako tena rakotra mony tasy ny tarehako rehetrarehetra depuis ny période na adolescence dia zay ny antony nahatonga anazy hatra nikitikitika tarehy satria somary nanandranandrana karazana produit sy soin rehetrarehetra zay mampadio an'le tarehy dia somary zatra nikitikitika tarehy dia avy eo cicatrice d'acné zay ela be ny traitement any vao afaka dia lasa nanomboka nikitikitika maquillage ikamouflena anazy rehefa tsy mety afaka ihany le izy dia vao herintaona mahery kely teo zay no niditra tao anatin'ny sehatry ny matianina zany hoe mivelona amin'le maquillage fa efa tena matianina tokoa aloha izaho manokana efa maquillen'ny Lilou fa tena afapo tanteraka dia reto tovolahintsika reto zao afaka maquillena koa zareo afaka maquillena tsara mihitsy ny lela alana mety mbola hoavitra ihany misy fanamariana kely io hitantsika amin'ny Facebook message nalefa ny olona tato amin'ny Facebook tato io misoratra lehibe hono le tatou Lilou ya anisany tiako koa ny tatouage tsy hoe misy antony manokana ny antony itiavako tatouage fa tiako fotsiny dia fa io kosa angamba tsy tsindrinanao anazy kosaka fa manantsika ny presque tatoueur zay mahay eto Antananarivo dia presque malalana daholo fa presque efa nandalovako daholo misy any Jany Mady Tatou misy any Eritsina misy any Eriniaina misy any Ena Ronald zay zao olona nanao ny tatouageko daholo misy any Ken kosa ikadino zany hoe misy tatouage tena betsaka amin'ny vatako tsy ireo ihany ia dia zavatra nisany malina ny olona koa le karazana fampianarana kely fampiofanana kely atolotry Lilou manahoana indray mikasika an'iny dia tsotra manao za formation atelier auto maquillage zany hoe ianao mianatra maîtriser ny visagenao mianatra maquiller ny tenanao nampianariko amin'izany dia choix-na produit type de peau anao ny zavatra mifanentana aminao dia somary efa miditra avancé kely izy zany hoe efa manaraka ny lamody amin'izao koa ny maquillage ampianariko zany hoe tsy basika be hoe manao teint dia poudre dia maso fa efa somary tsika miditra contouring strobine highlighting ohatran'izay rehetrarehetra izay ka tsy fantatry finengo mihitsy zany mampianatra an'izay zay natokana indrindra ho an'ny olona olon-tsotra zany renim-pianakaviana tovavy sy rehetrarehetra fa tsy hoe olona voatery hoe ho lasa anao maquillage olona ny asany fa olona tsotra fa na dia le ampiasaina ao an-trano andeha hiasa zay le izy dia misy toerana manokana fanaovana an'le fampiofanana tsy misy toerana manokana fa aleo aloha ny eo amin'ny dada sy neny mba tsy hanofana trano sy ohatran'izay dia mba mihena ny dépense dia ohatrany ihany ny raisina ny ankizy convivial kokoa ny ambiance dia mahafinaritra ny olona izay
momba ny lilo zany misy hoe oazy daholo misy hoe maki oazy de misy hoe tato oazy oazangavany mandeha oazy firy zao ny tatouage ny lilo am'zao nisany tsy haiko fa ny partie feno angambany a no aloha tenenina de niny a bras io tsisy place tsony raha mbola anampy eo lamousse koa de misy atao amin'ny côte de ty anarany zanako kely tiny amin'ilany Messi zay any aloha hatreto ie de ho atsika any an-trano zany a raha ohatra misy te hianatra fanaovana maquillage na andeha hianatra ary andeha hiasa andeha hivavaka de afaka monsieur maquiller foana na andeha tsena ary tsy maninona afaka monsieur maquiller kely a de zay zavatra zay no ampianarin'ny lilo atsika any an-trano tongava any amin'ny 67 raha tsy diso 67 manaraka anao amin'ny page Facebook zay lilo make-up artiste fa le lilo maquilleuse efa feno de raha vao tsy misabonareo a de tsy afaka manaraka anazy fa any amin'le page afaka mandray olona foana ny fa za zao afaka manaraka anazy mivantana am'izao rehefa mandeha izy de arahako eny are ihaja ve raha ohatra maquiller ny lilo de sa misy maquillage zao efa misy nga ianao zao tsisy ohatran'le eto arany ianao reny hafa eny ary a de zay koa ny namarana fiarahantsika tamin'ny lilo a inona fa nafinaritra anareo ny fiarahana taminy a raha veriko ihany hoe tsy lavitra le izy fa amin'ny 67 a de afaka miantso anazy na miditra namany amin'ny Facebook a de omeny anareo eo ny fandeha